Vous regardez Zaatane avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Manano mbola tsara atsika jiaby mpanaraka amin'ny fandarana Zaatany eny an-tokantrano any. Aty Ambilobe ato anatin'ny alan-javaboarina Karana no alorako anao fandarana androany. Inona no tsara ho fantatry ny mpizahatany raha hitsidika any Ambilobe sy ny tsingina Karana. Ka saiko ary tsika hanaraka amin'ny fitsidiana miaraka amin'ny Laurier. Tonga soa Zaatany. Ty zegny le panneau m'interpréter le parc Ankarana. Maro karazana site hitantsika ato. Ohatra ny amin'ny ilany andrefana, maro mahita zegny atsika ty. De ankamaroazany zegny grotte, spéléologie zegny. De misy koa ny akaikikaiky totaon'ny Tsingimeva sy grotte de chauve-souris. Ahitana fanisy ny tany. Fa ny toerana tiako tondrasana anareo niany zegny mandalo ato amin'ity atao hoe Père des Rivières na le lavaka hitantsika eto ivandrignan'le rano mandeha hatrany canal de Mozambique. Eo koa zegny resaresantsika mikasiky ny grotte Ankarana. De magnaraka zay tsika mandeha amin'ny Tsingirary, Tsingirary. Rary amin'ny teny malagasy hoe voasikotra satria le tsingy le vato maranitra rary misikotra. Étendue de Tsingy araka ny hitantsika eto koa misy belvédère ahitantsika ny velarana Tsingy sy ny zavamaniry eo amboniny. Eto koa no ahafahantsika hiresaka misimisy mikasika ny fomba mampanao antakarana. De mandeha amin'izay tsika amin'ny partie atao hoe tourelle de Tsingy. De ahitantsika misimisy kokoa ny zavamaniry ao anatin'ny Tsingy sy ahitantsika gidro zay mampiavaka ny Tsingina Ankarana. Alohantsika andeha zany ny toerana voalohany Perte des Rivières. Eto antsika mahita mille pattes. Ary maro ny olo very zegny amin'ny mille pattes sy ny scolopendre. Ny mille pattes de biby hitantsika mandeha atoandro ary mihinana ravina. Fa ny scolopendre kosa fisapisaka ohatrany misy antenne izy de carnivore. Fa ny mampiavaka mille pattes zegny biby manana fiarovan-tegna manokagna izy. Zay mamorona tsiranoka ohatrany mavomavo zay ahitana cyanure sy terpène zay poizina mahafaty. Ary ny lokony koa zay menamena koa zay manintona ny biby prédateur. Zay mihinagna izy vao misy ny matiny le poizina de misy ny tsy matiny tonga de mafantatra hoe tsy mijabaka amin'ny manaraka. Mille pattes koa zegny se mampiavaka izy. Misy karazana gidro anankiray zay atao hoe lémurien couronné. Haniny le lémurien couronné le mille pattes de azon'le sécrétion de défense créen'le mille pattes zany de sy le tsirony ratsy de miteraka manana rora be izy. De le rora sy le nofotro mille pattes iny raisin'le gidro ahosony amin'ny vatany hoentiny hiaro tena am'le moka manaikitra azy. Alohantsika, let's go! Ty koa zay misy zavamaniry hita ato Ankarana ary mety hitantsika manerana Madagasikara. Ity zay ao ny faritra miantso azy hoe Aidambo. Fa aty amin'ny faritra avaratra izy atao hoe Imosy. Mampiavaka izy ty zegny de ty classena amin'ny plante hoe autogène. Izy vatany samy rery ihany zany no mamboly ny tenany amin'ny fotoana fahavaratra. Ka manao ohatra zao ny fombany processus-ny zany. Ya. Bitako eto aloha le izy de azon'le orana le plante. Azon'le orana zany iny de azon'le orana lena de misy réaction ataony. Hitantsika izy fa s'enroulé izy tamin'ny voalohany de eo izy mi-s'est déroulé. De am'le izy ambony ohatran'ity
milatsaka amin'ny tany de hitantsika io izy mihetsika de am'le faritra maranitra aminazy indesiny mitsevoka am'le tany de mitsiry. Ty amin'ny tagnako ty zegny karazagna tana kely, ifarany kely hita atao amin'ny parkin'ny Ankarana. Nefa mbola misy koa zegny karazana brokezia kelikely noho ty ohatran'ny any Montagne d'Ambre ahitantsika mitovy amin'ny halavany amin'ny rambony ty fotsiny atao hoe brokezia minima. De misy koa le farany kely vao vita zay vao taona vitsivitsy any amin'ny archipel Nosiara zay antsoina hoe brokezia micra. Ka ny ankiray hitantsika Ankarana ty zegny de antsoina hoe brokezia stanfy. Ya. Ary ato Ankarana koa zay ahitagna karazagna tana maromaro. Ao ny farany lehibe indrindra ny atao hoe Furcifer Hostalety, ohatra misy crête lehibe zay. De manaraka zay misy ny Furcifer Petery, maitsomaitso matetika ny lokony ary misy tsipika fotsifotsy amin'ny sisiny. Ary ao koa ny brokezia na Furcifer Petery zay matetika nocturne, maitsomaitso ny lokony ary misy teboka mena kely zay amin'ny sisiny ny line de maitso ranoray ravaviny. Ty eto zegny le perte de rivière le voaresako tany aloha. Nantsoina hoe perte de rivière izy satria toeragna anankiray irotsahan'ny rano telo zay manao navigation souterraine, zany hoe mandalo ambanin'ny tany eo amin'ny halavana mahatratra amin'ny 300 kilometatra eo mankany Canal de Mozambique. Ka eto amin'ny perte de rivière ty misy renirano telo mandritra amin'ny fotoagna fahavaratra zay mirotsaka eto mandalo ambanin'ny tany. Misy fomba roa ny mety fironany lavaka ohatran'ity. Mety ho ny rano no mikiky ny calcaire na le sky avy eo ambany de miteraka le firotsahan'ny tany. De misy koa ny firotsohan'ny tany avy aty firotsahan'ny tany mahitsy zany de miteraka lavaka ohatr'izao zay antsoina hoe perte de rivière. Maromaro moa izy hita ato Ankarana fa any ankiray ty ny tena mora sy akaiky raha fijerena azy. Ary tsy vitan'le lavaka ty fo zay mampiavaka ny Ankarana am'le eto ty toerana ty fa hitantsika koa arỳ aoriana ary misy straty zay miendrika amphithéâtre na Colisée romane zany zay hita any Rome. Fa ny anay eto Ankarana zay natoraly fa tsy mitovy ny any Roma namboariny tanan'olombelona. Araka ny voakoragniko tagnabo tary zegny, antsika zao magnakaiky le straty, le hitantsika eto zegny le vato ny atao hoe straty, le vato hitantsika mifanaingitaingina reto, namboarin'ny natiora zay fa tsy namboarin'olombelogno. De izy ty koa zegny misy toeragna zegny anampita hitantsika mitovitovy am'ty zay antsoina hoe amphithéâtre na Coliseum. Ho antsika eto Madagasikara zay manam-paniriagna avoaka ho any Italie zay nde hijery zany Coliseum na mijery zany Colisée amin'ny époque romane zany, de tsy voatery mandeha agny zegny antsika fa afaka mitsidika ny ala-javaboarin'ny Ankarana zay ahitantsika koa zegny ny amphithéâtre zay vita natoraly, voajanahary. Ty zegny isan'ny le rano araiky mivarigny agnatin'le lava-drano hitantsika teo. Ary eto koa tsika zegny mahita karazagna vato aroe samy hafa. De misy le hitantsika ohatran'ny gris pevapevaka mitovy amin'le straty hitantsika io ohatran'ity roche sédimentaire. De misy le maintimainty ohatran'ny karaha goka loadoka igny basalte d'origine volcanique. Ka le vato ty koa zegny misy asany izy ty amin'ny faritry ny Ankarana eto. Misy zegny le ponina manodidiny zay miaigny amin'ny alalan'ny vato ty ataony fidiram-bola. Vakivakiny zegny le vato amin'ny tanana
de mahazo madinidinika ohatran'ny kaiasy hoe na gravion regny zegny izy. De misy orinasa anankiray zegny zay mampalaza mampiavaka sy mampalaza ny Ambilobe koa sy ny faritry Ankarana zay mamokatra siramamy. Tonga aty zegny rô mividy le vato io izay ilainy koa amin'ny fanamboarana siramamy. Ahoana moa ny fomba ilany vato amin'ny fanamboarana siramamy? Fomba tsotra no ilany zany, misy élément hita anatin'le vato calcaire izy, le roche calcaire zegny izay ahitana carbonate de calcium. Ka misy fomba zegny ahavitandreo manintona le carbonate de calcium anatina le vato afangarony am'le sirôna siramamy azony, de zay isan'ny processus tongavany le siramamy mivaingana sy am'le loko mangirangirana zay hitantsika sy ampiasaintsika isan'andro amin'ny fisotroana kafe na dité. Eto zao tsika misy biby anankiray tsara tarehy. Izy ty zay bibilava farany tsotra antsika Madagasikara. Ny faritry Ankarana koa zegny tsy menatra raha resaka dô satria le roa karazagna rô samy hitantsika ato. Misy ny dô zay ny terrestre mandady amin'ny tany, de misy koa ny mandotra zay mianaka ambony hazo. Ny mampiavaka roe zegny dô ohatran'ny maintimainty ny lokony, fa manitra bazabazaka mazavazava mitovy am'le hitantsika ty. Fa zao zegny fa amin'ny toerana farany le fotoana fahavaratra zegny atsika, de le bibilava na hoe avy ambony zegny midina ambany izy de misetery ambanin'ny tany. De atsika hoe farany do izy hoa, tsy nambotra aza fa afaka karesena tsara izy. Manoloana antsika ty zay antsika manana gidro anankiray zay antsoina hoe le mur couronné, zay hita sy mampiavaka ny faritra ny Madagasikara. Ya, ato Ankarana koa zegny. Raha resaka gidro zegny raha resantsika, manana folo karazany eo tsika hita ataon'ny ala-javaboarin'ny Ankarana. De enina mandeha alina de efatra mandeha atoandro. Ka ty le mur couronné ty de isan'ny gidro mandeha atoandro zay fahita ato matetika. Ny magnavaka azy de manana loko volondavenona izy, io ny vaviny. Fa raha lahiny kosa izy manana loko ohatran'ny marron. Ya. De reto gidro mandeha atoandro zegny mivelona amin'ny groupe izy, eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 eo izy anatina groupe ray. Raha 5 izy anaty groupe de farafakely zany misy vaviny roa, vavy lehibe efa afaka miteraka anankiroa zany de lahiny 3. De couple anankiroa monsieur formé, de anankiray tsisy partenaire zany lasa dominant manome marquer le territoire na hoe manome alerte isaky ny misy alerte zany am'le groupe. Ya. De mampiavaka ty gidro ty koa zegny tsy mitovy am'le gidro mandeha amin'ny alina, ny gidro mandeha amin'ny atoandro ny ankamaroany zegny mihinagna voankazo. Ya, magnampy antsika be koa zegny rô gidro rô amin'ny rétablissement ny écosystème. Zany hoe ya, tsy voatery antsika olombelona zegny miditra an-tsentra amin'ny fambolena hazo fa re gidro koa magnampy antsika amin'ny ohatra hoe am'le fihinanan'ny voankazo, misy haniny le voany de arorany de le voany iny mitsiry. De misy koa le hazo ateliny le voany de le mandalo am'le tube digestive-ny le graine de mifavoriser am'le germination ny le voankazo. Alohantsika eto antsika managna kakazo araiky zay isan'ny fampiasain'ny foko Antakarana koa zegny, indrindrandrindra tamin'ny fotoanan'ny ady zay nisy teo amin'ny fanjakana ny Merina zay tamin'ny fotoanan'ny Radama premier sy fanjakana Antakarana. De tamin'ny fotoana zay zegny ny foko Antakarana nisitrika agnatin'ny tsingy ka tsisy iPhone na hoe siby tam'zany fa ty hazo ty nampiasaina natao solona iPhone. Ka manana morse fomba manokana zay rô indesindreo mampita le message. Ary ny avantage aty avaratra zegny misy le rivotra atao hoe varatraza mitondra le feo mianan-kandrefana, de le tsingy manao répercussion na écho amin'ny teny écho zegny de le tonga am'le toerana andefasana azy.
Tonga soa zegny antsika eto Am'Tsingirary. Ny agnarany moa atao hoe Tsingirary am'teny gasy hoe tsingy, avy am'le fomba mandeha mitsingitsingy, mandeha am'pointe de pied mitsingitsingy am'tendrona tongotra zany. Ary le rary avy amin'ny milieu zao le hitantsika tsingy midadasika ohatran'ny hoe voasikotra. Ny mampiavaka tsinginankaragna zegny de izy môra aleha raha resaka fitsidiana zegny. De izy koa moa anisan'ny tsingy farany tranainy indrindra tsingy eto Madagasikara. Raha ampitahaina amin'ny Bemaraha sy ny Namoroka zay niforona tany am'Jurassique, ny any Ankarana kosa de ny Triasy. Ny azo resahana koa mikasika ny tsingy zegny tam'fotoana ny ady nifandimby teo amin'ny foko Antakaragna zegny de ambanin'le tsingy hitantsika zao zegny misy zohy na grotte zay nampiasain'ny foko Antakarana nataony toerana fiafenana nandritran'ny fotoana nisian'ny ady. Ady nisy teo am'foko Sakalava. Mahita koa tsika eto zegny karazan-java-maniry miavaka zay mahavita mivelona amin'ny na misy tany kely zay mahavita mivelona izy ambonin'le tsingy. Ya. De ao zegny ahitantsika ny karazana plante atao hoe euphorbia, ny pachypodium. Maneran-tany moa misy phénomène mitovy am'ty le phénomène karstique ny terme teknika fitenena anazy fa le izy maranitra io zany mampiavaka ny atao hoe tsingy, ka io no manintona indrindrandrindra ny mpivahiny zegny tonga hitsidika ny Ankarana. Fa raha hiresaka ny fiforonan'ny tsingy moa tsika zegny de io niforona tany ambanin'ny ranomasina. De teo zany antsika raha miresaka ambanin'ny ranomasina, raha azontsika tsara ny tantara zegny Madagasikara nipetaka tamin'Afrika. Le ilana andefan'ny Madagasikara tambanina ranomasina. Raha vao resaka ambanin'ny ranomasina zegny de tsy afaka antsaintsika zay ny resaka corail sy ny coquillage. De zay no namorona ny karst na ny calcaire. De le rotsakorana avy antsinanana de mitondra le dépôts ataony hoe sable, grès, argile de regny zay napetrana ambonina ny coraux sy coquillage. De eo ny temps sy ny pression zany de namorona le différentes couches le hitantsika araka le strates zay nazavaiko tany aloha. De zay zany niforona tany ambany ranomasina le calcaire proprement dite. Fa le tsingy de calcaire zany tany amin'ny taona 160 millions 150 millions d'années tany no époque précis niforonan'le calcaire. Fa le endrika maranitra izao hitantsika zao niforona taty aorina teo amin'ny 5 millions 65 millions d'années tany zany tena marina niforonan'io forme peinture acérée io à la suite na mouvement tectonique. De izy le mouvement tectonique zany favoriser le fiakaranan'le vato mivoaka ivelan'ny ranomasina. De eo le rano norana zay naka le gaz carbonika tamin'ny atmosphère lasa acide. De zay mihinana mitendrina ambonin'le calcaire azahoantsika ny forme maranitra zao. Tsy tokony adinontsika koa zegny fa le vato reo zegny tambany ranomasina taloha, zay midika fa misy sira kely any zany tavela anatina le vato, ka le vato maka le hafanana, mampidina le hafanana any ivelany any anatiny. Fa midina le hafanana ary an'le ambany azon'le vatra ambany any sy le bibikely maty any ambany any de reny koa mi-créer gaz carbonique. De miaraka am'le hafanana de miakatra le taux-ana gaz carbonique de le sira koa miaraka am'le hafanana miakatra izy sous forme de vapeur de zay zay manafaingana ny érosion an'le tsingy. Ny lokony moa tsy miovaova fa ny lokon'ny tsingy raha eto Ankarana, raha eto Madagasikara no tenenina na any Anosy Ara ahitana kely, na eto Ankarana ahitana kely, na Namoroka na Bemaraha mitovy ihany ny lokony ary ilana andrefan'ny Madagasikara no ahitana azy fa tsy mba misy tsingy ny ilany antsinanana. Fa le vato maintimainty hitantsika kosa de io zay le basalte na hoe avy amin'ny volcan zay avy any montagne d'Ambre nanaraka le lit de rivière zay nahatonga izy aty. De hitantsika koa zay le vato mainty mipetraka ambonin'le vato gris, de zany manamarika fa le vato mainty niforona tafarany le vato gris. Iny am'le maitsomaitso hitantsika iny mbola tsingy fo koa zegny hitantsika fa
azo rakotra ny végétation, ya. De eo amin'ny 100 metatra miala ny ranomasina eo zegny ny voany, ya. De iny am'le harivariva alohan'ny masoandro milentika iny, somary miova loko kely koa zegny tsingy, zay ny mampiavaka izy. Le azon'le lasa maintimainty menamena zay izy. De amin'iny harivariva igny koa zegny misy fotoana zegny le gidro miampita le tsingy mandeha manatona toerana fisotroan'ny rano, na koa hoe le gidro koa misy fotoana aza ahitana azy mitety le tsingy, milelatra le sira mineraly eo amboniny, le carbonate de calcium zay hoteny teo aloha. Zegny tsika mahita tany amin'ny Tsingirary antsika nahita fotsy le eto Andidy tsingy. Ya, de am'ty partie ty koa tsika zegny mahita le faille na le fissuran'le tsingy zegny, zay miforona avy am'le mouvement tectonique le notenenintsika tary, le mouvement tectonique zegny namaky le vato, nampatsihatra azy de nananantsika zao forme zao. Ary le ranomasina nandeha nikisaka koa zegny, zay nahitantsika mi-pousser le vato déplacer, zay ahitantsika hoe misy le ohatran'ny mitongilana ohatran'izao. Eto koa zegny tsika afaka mahazo an-tsaigny koa zegny am'le tsingy, de misy ny atao karazana labyrinthe. Ka tam'le fotoana le foko an-takarana niafiny tagnatin'ny tsingy zegny, ho an'izay mahita lalana anatina le tsingy, afaka ataony toerana fiafenana na fialokalofana le izy. Fa ho an'olona very ndray kosa de lasa fasana natoraly koa zay izy. Maro be le fomba zegny ankarana azo zahagna. Ohatra ataony hoe antsika zao volagna avrily, akaikikaikinao volana septambra eo zegny cérémonie isan-taogno, misy le atao hoe am'le bain royal iny, le fisaigna ampasina an-tegniny. De io zegny isany amin'ny culture an-Takara koa misy ny atao tromba, io tsy an-Takara fa na gasy misy ny hoe tromba. Ka amin'io fotoana fandehanana ampasina an-tegniny io zegny le olona rehetra atao hoe possédé am'teny vahiny ilatsiny, na hoe le olona petrahany tromba tonga ary manao fety karazany lanonam-ben'le olona misy an'izy, maro be le hitanao. Le ary eo ahitanao le karazany fomba fitafen'le mpanjaka lasa tromba sy le anona zay. Izy zegny 3 andro eo zegny le fataony, mety manomboka alakamisy, vendredi zoma hariva manomboka mandro ny vahoaka an'Ankarabe, de le sabotsy maraina alohan'ny voan'ny masoandro mandro ny mpanjaka sy le mpanjaka vahiny miaraka aminy eo, de mandro fandroany koa zay mbola te andro. Io zay isan'ny mampiavaka am'le culture traditionnelle. Ary tsy adino koa fa ny faritra Ankarabe de malaza am'le morengy, le resaka joro zay fangatagna pitahiagna sy fiarovana amin'ny razagna zegny. Miala zegny koa misy koa ny ziara, zay fête de mort silamo, zay famangegna fasana amin'ny fomba silamo. De io zegny misy koa isan-taogno ary amin'ny toerana village royal ao Ambatoaragnana zegny fagnaovagna zo isan-taogno. De eo koa zegny misy isaky ny 5 taogno, aloha le tsangan-tsaigny zay mampalaza ny Ankarana zegny, isaky ny 5 taogno misy le dia anosy na ny fitsidiana ny nosy mitsio. Io ndray ho fahatsiarovana ny fialokalofan'ny mpanjaka tsy miaro voalohany tany amin'ny nosy mitsio nandritra ny annexion ny royaume-merne tamin'ny taona 1938. Fa ny fety tegna mampiavaka ny Ankarabe zegny ny tsangan-tsaigny. Izy io isaky ny 5 taogno izy io miseho, ary ny magnaraka zegny amin'ny taona 2020. De ohatrany ny fitsidiana nitondra laurier antsika teto Ambilobe, mino fa naharesy lahatra sy nafinaritra antsika iny fitsidiana iny, de aza adino ny mijery ny page Facebook-ny Zahatany, mijery vidéo a laurier, mametraka ny mandrapitafa ao amintsika indray ao amin'ny heriny an'ito izao. Fa mialohan'izay de tsy adino misaotra antsika mpijery nanaraka ny fandaharana, tsy adino ihany koa misaotra ny mpiara-miasa rehetra tamin'ny fanatotosana ty fifaninanana concours meilleur guide de négocieur ST. Manano samy tsara ho antsika jiaby ho amin'ny heriny an'ito izao indray. Veloma tompoko.
Vous avez regardé Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance.